Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fa 7 volana marsa ity soran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombontsoa dia ny tombonandro tsara lehibe indrindra izay mbola azontsika aminy. Alohan'ny hidirantsika ny hamofonainan'io dia hivavaka isika. Ray Tompoandriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao zahay noho ny fofinaina mahavelona izay mbola omenao anay, omenao tombonandro, omenao an'izao sabata marain'izao izahay mba handray ny fahasoavanao, mangataka aminao mba hiasa ao anivonay tsirairay avy, ka mba ho tontolo andro mba hampitahiana, mba hampanavaozana, azahoan-kery fa ahafahanay mihavana ihany koa aminao, aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fiadanana atolotry ny hazo fijaliana. Nalaina amin'ny Romanina 9 dia ny voalohany ka hatramin'ny 14. Manao toy izao aminaran'i Jesosy, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Amen. Raha azo tarihina nompo maso ampitiavana ny hazo fijaliana ny mpanota, raha afaka manao indray mijery an'ilay mpamonjy voaombo amin'ny hazo fijaliana izy dia ho tsapany ny alalin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny mahafahotana ny zavatra rehetra ataony. Noho ny fieritreretanao efa novelomy fanahy masina dia mba efa misy hitanao ny faharatsy ny fahotana sy ny heriny ary ny hadisoana mba miloza avy aminy, ka maharikoriko anao ny mihevitra azy, koa dia maniry ny havela heloka sy ho diovina ary hafahany ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra sady manam-pitoviana aminy. Inona no azonao atao mba ahazahoana an'izany? Fiadanam-po no ilàna, izany hoe ny famelan'Andriamanitra ny heloka sy fihavanana aminy ary fitiavanao am-po. Tsy voavidin'ny volo izany, tsy misy fahaizana afaka manolotra an'izany, tsy misy fahendrena mahatakatra azy, tsy mahazo manantena velively ny ahazo an'izany ianao raha amin'ny herin'ny tenanao samirery. Nefa tolotr'Andriamanitra ho fanomezana ho anao izany, tsy amim-bola na amin'ny-karena. Makanesa eo aminy aranga-taony anasany mandrakariva ny fahotanao sy hanomezana ianao fo vaovao. Rehefa izay dia inoy fa ataony izany sady satria efa nampanantenainy. Tombontsoa lehibe ananantsika ny fahafahana makeo amin'i Jesosy sy ho diovina ary ny hitsangana tsy amikenatra na amin'enina eo amin'ny anatrihan'ny lalàna. Rehefa mibanjina n'ilay maty mba hamonjy azy eo am-pototry ny hazo fijaliana ny mpanota dia azo natao ny miravoravo amin'ny fifaliana feno satria voavela ny eliny. Rehefa mandohalika ampinoany am-pototry ny hazo fijaliana izy dia mahatakatra ny toerana avo indrindra mety ho tratran'ny olombelona. Isaoran'Andriamanitra noho ny nanomezany zanany malalany ary mivavaha mba tsy ho zava-poana ny nahafatesany ho anao. Manasanao ny fanahiny io, manatona an'i Jesosy amin'ny fonao manontolo dia ho azonao atao ny tahaky ny fitahiana avy aminy. Rehefa mamaky an'ireo teny fikasana ianao dia tsarovy fa fanehoana fitiavana sy fangorahana tsy hay tononona izany. Inoy fotsiny fa Andriamanitra no mpanampy anao. Ireny ny amerina indray ny endriny ara-pitondratena ao amin'ny maha olombelona. Rehefa manatona azy amin'ny fiaikena sy ny fibebahana ianao dia anatona anao amin'ny indrafo sy ny famelan-keloka izy. Raha isoanao Kristy ary aza mangatakandro izao anio izao dia aoka hatsiaro ny hazo fijalian'i Kristy isika, ka hiverina eo amin'izany, hatsiaro ihany koa fa izy ny solovoina haisoanao. Mendrim-piderana ary aoka ho raisitsika mandrakariva ny fanavotana izay efa natolona atsika, ka andeha tahaka ny zanaky ny mazava isika. Iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany amin'ity marain'ity, misaotra anao izay mamerina ao aminay ny alehiben'ny fitiavanao dia nafoizanao ny ainao teo Kalvaria. Mangataka aminao zahay mba hampatsiahy izany lala ny fanahinao masina fa noho ny fitiavanao no maha olona afaka anay. Ampianaro izahay handeha tahaka ny afaka ka tsy handeha tahaka ny
fanandevozany fahotana intsony satria efa nomenao fandresena. Aminaran'i Jesosy. Amen.